Andeha ny faharoa amin'ny fanomezana tolotry ny filoha Andry Rajoelina ho an'ny folo anday ireto tonga ireto ahitana fanamina tenue camouflé miisa 3,1 sy kiraro rangers 4,1 eo eo akoatra ny kojakoja isan-karazany toy ny firakotra ny masolavitra ny fehikibo atanakanjo ny satroka ny jogging fanaovana fanatanjahantena hatramin'ny bakiraro izany hoe fanamina feno izany tonga teto amin'ny tobin'ny Capsat ireto fitaovana ireto ary aparitaka manerana ny nosy isan'ny ahazo avokoa na ny polisy na ny zandary sy ny tafika tonga somatsara daholo ny entana ankehitriny zany hoe ny fanamina ny sy ny fitaovana rehetra ho an'ny tafika zany na ny rangers na ny sous-vêtements sy ny kojakoja maro isan-karazany ka de tonga somatsara izy ireo fa de mifizarana moa zany de akinina amin'ny ministra sy ny tompon'andraikitra ny semgamba sy ny tompon'andraikitra rehetrarehetra fa mba ary hoe mba averina daholo zany le tenue na le fanamina ny maramila tsirairay avy tsy mitovy rehetrarehetra any de omena tenue vaovao daholo zany ny maramila rehetrarehetra na ny tafika fa ny tsara marihana de tsy ny tafika ihany ny tonga androany fa tonga daholo ihany koa zany na ny polisy na ny gendarmerie dia mahazo fitaovana vaovao daholo zany ary mino fa amin'ny matso ataotsika amin'ny fahenina amby roapolo ny volana jona zany de mba amiratra ny tafika malagasy. Ankoatra ireo dia fantatra fa isany koa ny fitaovana hafa toy ny fiara ho azon'ny filoalindahy amiratra ny filoalindahy amin'ny fankalazana ny 4 jona ho avy izao araka ny fanazavan'ny filoha. Ny atsika izany zao ny usinentsika dia mavita 12 isan'andro nefany ny tafika maro de maro nisany sy ny gendarme zany ka zay ny nafarana aloha nafatritsika izao avy any Chine daholo reo fitaovana reo fa avy any Chine fa manaraka ny norme internationale satria de reo no mamatsy ny tafika avy any amin'ny Nations Unies le usine nanao an'io zany mamatsy ny tafika européenne sy africaine maro ihany koa de zay zany no fandehan'ireo fitaovana reo fa ny raharitsika ao de mba hoe mba hitovy daholo ny fanamina rehetrarehetra mba tsy sonitsony le hoe maramila sandoka na gendarme sandoka na police sandoka satria raha hitanareo teo zao hatramina jogging ary de rehefa miazakasaka de mitovy daholo satria misy ny marika manokana ny hoe any tafika ity na any gendarme zany de ohatran'izay koa ny na hatramin'ny bakiraro ary de misy petakofehy manokana milaza hoe avia izy ito tafika sa gendarme zany hoe tsy tokony isy tsony zany zao ny aya amin'ny hoe tena polisy ve ty sa tsy tena polisy tena gendarme ve ty olo ty sa tsy tena gendarme fa de sarotra tsy maintsy avaty amin'ny tafika zany tsy maintsy tafika ihany avy amin'ny filoalindahy no manana le fanamina zay vao hita hoe isa tsy izy le olona misy ihany koa zany fampitaovana araka fiara 4x4 misy 10 no avy ary misy camion eo amin'ny 20 eo koa zany ho avy ho an'ny filoalindahy malagasy. Mifanandrefy indrindra amin'ny filan'ny filoalindahy sy ny polisy ity fanomezana avy amin'ny filohana fa ifanahaviny Tereza Mita ity raha tsy ivina ihany koa dia fampanantenana nataony tamin'ny fiandohan'ny taona izany ary tafiditra ao anatin'ny fametrahana amin'ny toerany sy ny fanomezakasina ny filoalindahy malagasy ny ministeran'ny filoalindahy ny fantatra fa hiantsoroka ny fitsinjarana ireto fitaovana vaovao ireto ary ahazo izany avokoa ireo sampapibakona miaramila rehetra miisa 720 manerana ny Madagasikara.